La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arainao ni fampalalam vaovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Totosa tamin'ity androany ity teny Mazarivo ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre teo aloha mahafaly solondrasana Olivier sy Ntsay Christian Prime Ministre Vaovao olo-mpanjakana ambony Masivo vahiny mpitarika antoko politika solombavam-bahoaka no isan'ireo nanatrika izany. Nanamafy ny fahavonona ny ariariasa amin'ny rehetra ny Prime Ministre Vaovao. Ny fahamahana ny olana no vaindohan-draharaha indrindra ny fanomanana ny fividianana madio sy mangarahara izay eken'ny rehetra. Antondravadray efatra no ilaina fandiniana sy fanitsiana amin'ny fanatanterahana ny fanisam-bahoaka. Io no nasongadin'ny sefafi tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny fiandohan'ity volana jona ity. Tsy miova treto ny vidim-bary eny amin'ny mpanjara raha toa ka miaka-midina trany ny vidiny amin'ny ankapobeny eny amin'ny mpamongady tamin'ity herinandro ity. Tany Antsohi no nahitana fiakarany indrindra izay nahatratra 1.0 isanjato. Maresaka iraisam-pirenena olona manodidina ny 200 no tsy hita popoka ary maherin'ny 570 no maty taoriana ny fipoahana volkana taon'ny Guatelama 3 andro lasa izay. Nandripaka izay andalovan'ny rehetra ity volkano ity. Nisehoana fipoahana indray tany an-toerana omaly. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra toko kilasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-voan'Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao totosa tamin'ity androany ity teny Mazarivo. Ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre teo aloha mahafaly solondrasana Olivier sy Ntsay Christian Prime Ministre Vaovao olo-mpanjakana ambony Masivo vahiny fitarika antoko politika solombavam-bahoaka no isan'ireo nanatrika izany tany an-toerana io ny nasaina. Nous applaudissons bien fort. Valombe fapoloro taoriny nanendrena ny Ntsay Christian au Prime Ministre hitarika ny gouvernement de consensus no tanterahana tamin'ity androany ity ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre teo aloha mahafaly solondrasana Olivier sy ny Prime Ministre Vaovao Ntsay Christian izay avy amin'ny vondrona Amapara. Hitany tena toerana niatrika ity fotoana ity ireo olo manakajy ambony eto amin'ny firenena sivily sy miaramila. Ny mpikambana teo amin'ny gouvernemanta mahafaly solondrasana. Teo ihany koa ireo Masivo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara ary ny lehibe n'antoko politika toy ny avy amin'ny Armada sy ireo mpitarika n'antoko politika hafa. Tazana teny an-toerana ihany koa ny solotenan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny Prime Ministre teo aloha nanoloana ireo vahiny nasaina no nilazany fa manetsabe mbola ho avy ary mialam-boninahitra amin'ny toerana maha Prime Ministre azy ny tenany. Misy fotoana daholo ny zavadrehetra. Misy fotoana fijanonana, misy fotoana ihany koa mandehanana. Roa taona mahery volana zay no nitondrako miaraka amin'ireo membre ny gouvernement izay nitariko ny anjara biriky fa santatra am-bavarano no niarantsika teto fa ny manetsabe mbola ho ary. Grâce à vous tous ici présents, je peux être noho ny fahatongavanareo rehetra tonga eto mirehare ary afapo tamin'ny zava-pitan'ny gouvernementako aho ary tsy mitsangamenatra ny tenako. Hatramin'ny fotoana nametrahako fialana, nandray anjara hatrany amin'ny fitatiavana sy fametrahana ny fitoniana eto Madagasikara aho.
au rétablissement de la stabilité politique à Madagascar. Taorian'izay fandraisam-pitenenana izay, fanontaniana maro no tonga an-tsain'ny mpanara vaovao. Nisy ve ny fitoniana teto amin'ny firenena nandritra izay 2 taona sy 2 volana nitarihin'ny Praiminisitra mahafaly solonandrasana Olivier izay. Fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra no karakarainy eto amin'ny tany sy ny firenena, hoy ny Praiminisitra Vaovao, ary ametraka fomba fitantanana vaovao ny tenany sy ny governemanta tarihiny. Raha ny laharam-pahamerana dia ny fanomanatsika, ny fifidianana izay ho avy ao anatin'ny fahalalana, mbo fifidianana madio ary fifidianana mangarahara. Zava-dehibe dia mila fomba fitantanana vaovaotsika, mila fomba fiarah-miasa izay mety anatsara bebe kokoa ny fanohizana ny ezaka fa indrindrandrindra ny fahafahantsika azo vokatra ao anatin'ny fotoana fohy. Fa isaoko manokana ao anatiny koa Andriamatoa Andratsoely izay nanototra ny tenako ho Praiminisitra. Nambarany ihany koa fa tsy ho raraka tany ny ran'ireo namony ainy sy ny naratra nandritra ity tolona ho an'ny fanovana ity, hoy ny Praiminisitra Vaovao. Miantso ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenany hampanjaka ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ho tombontsoiny ny maro anisa. Nanamafy ny fahavonona ny ara-asa amin'ny rehetra ny Praiminisitra Vaovao ny famahana ny olana novain-dohan-draharaha, indrindra ny fanomanana ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ho rifloreo. Nandritra ny famendram-pahefana androany no nilazan'ny Praiminisitra teo aloha ny heviny mahakasika ny fanesorana azy teo amin'ny toerany. Raha ny fialan'ny filoham-pirenena no takia ny vahoaka malagasy sy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana, toy izao ny valinteniny. Io samy manana fomba fijeriny. Zany teneniko foana fa ny tena tanjona zany voalohany ny ahafahana mamaha ny olana amin'izao fotoana izao, ny faharoa ahafahana mametraka ny fitoniana, fahatelo ahafahana mitodika amin'ny fampandrosoana, indrindra ahafahana miroso amin'ny fifidianana ho avy io ka amiko zay zavatra misy amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha taratry ny hoe fisian'ny demokrasia sy ny endriky ny fandimbiasam-pahefana ao anatin'ny firalahiana, ary ny faharoa araka ny teneniko izay ny fametrahana tanjona ny fijerena ary tsy ny fijerena fa tsy mitombotsoa ambony ny firenena. Zay zany ny zavatra azoko ambany. Nahagaga ny rehetra fa tsy nisy resaka mihitsy ireo asa izay tsy vitan'ny gouvernement de combat. Nandritra ny fotoana ny tantanan'ny Praiminisitra teo aloha mahafaly solondrasana Olivier nandritra ny lahateny izay nataony, toy ny resaka subvention exceptionnelle, ny antony tsy natafavoaka ny raharaha an-tsakabary, ny volabe 12 miliara tany an-tranony. Fa ny fitanisany ny asa vita no tena nivondra tamin'ny lahateny izay nataony. Raha ny tena izy mantsy zany rehefa mitantana ohatran'ireny dia misy ny tanjona, dia misy zany tokony misy bilan zany hoe zao ny vita, zao ny tsy vita. Nahagaga tokoa le tsy nitenenany hoe zavatra tsy vita fa ny vita ihany teneny, ka na izany zany zay zavatra tsy vita mety tohizan'io antenena fa ho tohizan'io le Praiminisitra vaovao. Vonona ny iara-asa sy fampiresaka amin'ny rehetra ny Praiminisitra Vaovao natolotry ny vondrana mapara. Nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety taoriany ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny Praiminisitra Rotonta androany maraina. Nandalo fotoany sarotra zany amin'ny firenentsika, ary mila fandraisana andraikitra. Ao anatin'izany ny zavatra atretintsika zao maraina zao, mitaky fitoniana koa ny fahafahantsika mitady vahaolana amin'izao zava-misy, ka ny ezaka zay ho ataoko dia mandeha amin'izany lalana zany. Vonona ny tenako ifampiresaka amin'ny rehetrarehetra, ary zany zavatra rehetrarehetra zany tsy vita raha tsy misy ny fomba fijery izay mifantoka bebe kokoa amin'ny fametrahana avo ny tombontsoa-pirenena.
ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra no fanaby apetraky ny tenany raha nanaiky izao fanapa-kevitra izao izy raha ninambarany gouvernemanta maromaritra iraisana no gouvernemanta izay ho atsangana. Ny didy sy ny fanapahana fantatsika dia avy amin'ny fitsarana avy mombana lampanorenana dia nametraka fa Premier ministre ny maromaritra iresana. Zany maromaritra iresana zany dia lalana anankiray ametrahantsika koa ny gouvernemanta. Ka ny zavatra misy dia tsotra. Matoa nandray fanapa-kevitra ny tendako amin'ny zao fandraisana andraikitra zao dia mba ahafahantsika anana fifidianana madio, malalaka ary mangarahara. Azany ny zava-dehibe amiko. Ny gouvernemanta dia tsy maintsy gouvernemanta ny maromaritra iresana. Ny loko zany dia zany hoe mahamaritra iresana zay. Tanterahana amin'ity alina ity ny fiainana eo amin'ny Premier ministre vaovao sy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Ho tanterina aminao ao anatin'ny fahampalalam-baovao amin'ny fotoana manaraka ny toy ny fiainana teo amin'ny rotonta. Vita androany maraina iny ny famindram-pahefana teo amin'ny Premier ministre teo aloha sy ny Premier ministre vaovao. Mitady hanamora zavatra indray ny filoham-pirenena sy ny forongana amin'ny fanendrehana izay ho mpikambana eo anivon'ilay gouvernemanta iraisana. Rarisona Yandry. Tokony hanana ministera araka nisan'ireo solombavambahoaka avy amin'ireo toko politika na vondrana politika manana izany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka araka ny fanapahana laharana faraka ambin'ny folo tsipika CES tamin'ny 9 febroary 2024 izay vokatry ny fifidianana solombavambahoaka farany tamin'ny 20 desambra 2024 sy ny didina voaka ny HCC laharana fa 7 tsipika HCC/D3 tamin'ny zoma fa 15 ny volana melasiny. Toy izao atolotra anao izao ireo antokona vondrana politika sy ny isan'ireo solombavambahoaka lany tamin'izany fifidianana farany izany. Mapara 740, Mouvance Sara Valomanana 220, ny VPM MMM 540, Iaraka Isika 9, Leader Fanilo 10, Antoko Maintso 2, MTS iray, PSD iray, Lesas iray, Patram iray, MDM iray, Indépendant 740. Raha jaina ny didina voaka ny HCC dia toy izao zany ny fitsinjarana ireo ministera avy ao anatin'ilay gouvernemanta iraisana. Mapara manana solombavambahoaka 230 ao amin'ny anteny miram-pirenena tokony azo ministera miisa 8. Mouvance Sara Valomanana manana solombavambahoaka 420 ao amin'ny anteny miram-pirenena tokony azo ministera miisa 4. Ny VPM MMM manana solombavambahoaka 100 ao amin'ny anteny miram-pirenena tokony azo ministera 3. Iaraka Isika manana solombavambahoaka 400 ao amin'ny anteny miram-pirenena tokony azo ministera iray. Ary ny tsy miankina manana solombavambahoaka 130 ao amin'ny anteny miram-pirenena tokony azo ministera miisa 8. Ny ministera fito ambiny kosa dia ireo ministera ny fiandrianam-pirenena izay mbola ifampizarana. Ny antoko HVM dia tsy ao anatin'ilay fanampahana laharana fa 220 tsipika CES tamin'ny 9 febroary 2024. Noho izany, raha te hiditra ao anatin'ny gouvernemanta iraisana ny HVM dia amin'ny mety ho fiarahany amin'ny tsy miankina. Ireo vondrona parlementera taty aorian'ny fifidianana solombavambahoaka ny taona 2024 kosa dia tsy maintsy miverina amin'ny maha tsy miankina azy noho ny fandrarana ny fivadiana palitao nataon'izy ireo. Voalaza ny lalam-pandrenana araka ny 270. Fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena no hoe anaja izay voalaza ny didina voaka ny HCC tamin'ny zoma fa 15 ny volana May ve ny filoham-pirenena sy ny firongony. Hatreto aloha dia hita taratra tamin'ny tsy fahatongavan'ireo solombavambahoaka mivadika palitao teny amin'ny lampany arivo androany maraina ny tsy fahavononana eo amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianahery sy ny ekipany amin'ny tokony hananganana aingana ny gouvernemanta iraisana araka ny takiany ilay didina voaka ny HCC momba ny fananganana ity gouvernemanta iraisana ity. Ny fomba ahafahana mametraka fiovana marina eto amin'ny tany sy ny firenena, ny fomba ahafahana manao tanteraka fifidianana madio
sy mangarary ary eken'ny rehetra. Ireo no isan'ny antony fionana. Eo amin'ny Praiminisitra Vaovao sy ny solombavambahoaka 3 izay tanterahana amin'ity androany ity raha ny fanazavana azo fanadindiona nasaina. Mitohatra ny hetsika eny amin'ny kianjan'ny 17 tarian'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Tamin'ity androany ity, nambaran'ireo solombavambahoaka fa iaona amin'ny Praiminisitra Vaovao ary hitondra ny feon'ny vahoaka izy ireo. Nenay zany ny député 17 dia any vahoaka ihany. Dia ny fitakian'ny vahoaka tonga taty aminay dia ino no amafisinay ary amin'ny Premier Ministre. Afaka mitarisa teboka fanovana nge ny tanjontsika dia anomboka amin'izay zany zao ny fanovana satria ny Premier Ministre efa mipetraka dia andrasantsika ny composition membre de gouvernement zany hoe fametrahana ny ministre tsirairay ary zay irinay eto ary amafisinay fa tokony majorité anatin'io gouvernement io dia ny député avy aty amin'ny député ny fanovana zany hoe député 17 amafisinay zany zay tonga ry amin'ny Premier Ministre ary indrindrandrindra koa fanamafisana ny fifidianana ho anticiper zany zay ny tanjonay. Ministra avy amin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ary nahazo fankatoavana tamin'ireo 17 no tokony handrafitra ny gouvernemanta hoy ny fanazavana. Na izy mpiasa rehetrarehetra na mpitolona ny vahoaka ray manontolona eto vao tena mafana ny hetsika. Zao zany mandrapipetraka ireo ministra hoe ty le ministra marina fa avy amin'ny solombavambahoaka reto ny zavatra marimaritra andraiky ny eken'ny solombavambahoaka. Zay ny zavatra tokony izy zany. Fanantenana vaovao ahatongavana any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Tsy misy faniliana ary eken'ny rehetra ny fahazahoana ity Praiminisitra Vaovao ity hoy ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Manantena fandrosoana amin'ny firenena ary indrindrandrindra fa manantena fanovana marina ary mino tsy matoky izay fa raha mijery izao fitomboan'ny fanovana izao dia androso Madagasikara ary hiatrika fifidianana madio mangarahara isika ary eken'ny rehetra izay ahafahan'ny rehetra mandray anjara ihany koa. Zay zany no tena tanjona amin'ity gouvernement vaovao ity. Itoeram-pitso araka izany hetsika eny amin'ny kianjan'ny 17 ainoan'ny vahoaka malagasy ny tatitra avy amin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy izay ho fisotry ny tolona. Nandiso ny fanambaran'ny syndicat manohana ny ministra teo aloha Paul Rabaly omaly ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra mitaky ny fanovana. Mbola mitohy ny tolona ary miato avokoa ny fampianarana hoy izy ireo. Yves Richard. Fiarovana tombotsoa manokana, fampisaraham-bazana ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra, fanelezana tsao ary famonoana afo manoloana ny fitakena fanovana ankehitriny no andika ny fianakaviam-ben'ny mpampianatra ny fanambaran'ny syndicat manohana ny ministra Paul Rabaly omaly. Nambaran'izy ireo androany fa mbola mitohy ny tolona ary miato avokoa ny fampianarana. Omaly nisy fanambarana nataona sefisisiko vitsy dia vitsy iny hoe fisokafan'ny sekoly fa dia mikatona tanteraka zao any amin'ny faritry tasy amin'izao fotoana zao indrindrindrindra eo amin'ny sisiko arivo mamo sy miarina arivo ary efa manerana amin'ny faritry tasy tanteraka zany zavatra zany. Noho izany ilay zo fototra takino mpanabe mihitsy ny ilaina ka rehefa miverina zay miverina miasa daholo ireo mpampianatra sy mpanabe rehetra manerana ny faritry tasy ireo. Ka izay indrindra no amarinina eto fa tsy mitombona ny hoe mianatra ny any ambanivolo any fa tsy avy hatrany tsy mianatra ny any laingy zany ary zay tsy verina mpianatra sy asa raha tsy petaka ao anivon'ny bondekesy zany fitakiana taona izay. Araky ny fanadihadiana isany mitaintaina ary matsiaro voamafy amin'izao fampitonan'ny fampianarana izao ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eny anivon'ny sekolim-panjakana. Ilaina ny fitakena fanovana hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana saingy tsy tokony anaovana sorona zaza malagasy. Eritreritro amin'ilay fitakiana mpampianatra aloha aminahy tsy manino izy manao ilay fitakiana fa eo amin'ilay resaka fianaran'ny mpianatra zany tena maty antoka be satria nanoavin'ilay ankizy raha tena potika tanteraka fa tokony mba misy hoe fotoana zany rasa-potsy laditra zareo afaka hoe migré fa ny andavanandro kosa aloha tokony mba hoe omena fahalalana ny mpianatra hoe hianatra foana. Sanako zao ohatra ny anahako rehefa tapa-bolana ny tsy nianatra tonga ilay mpianarana dia asaintra zareo miverina foana dia tokony mba misy fijeren'ny mpitondra fanjakana koa fa ohatra ny miady variana miady seza fotsiny zany zareo dia tsy mijery ny tombotsoan'ilay ankizy mihitsy. Araky ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanatonana sy ny fampiresahana hatrany no antony tsy nahitam-baolana tamin'ireo fitakiana syndikaly samihafa. Porofon'izany ny fanamavanan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny fitakian'ny mpampianatra efa ny taonany maro. Tokony samy ahay indraiky ny rehetra
tsy afara amin'ny fahampiten'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Lalao fanambarana fahombolona manoana ny tolona tarehany sy ny mamoaka ho an'ny fanovana sy fankasitrahana ny mapara. Tamin'ny lanorora ny Praiministra Christian ireo mpiara-mitolona ho an'ny fanovana any Antsiranana tamin'ity androany ity fanampanazavana. Miarahaba antsika vahoaka malagasy jiaby magnerina ny nosy. Izahay mpitariky tolo fanovana eto Diego dia misaotra ny vondrona antoko mapara amin'ny fanolorana Premier Ministre Christian. Miarahaba koa andriamatoa Premier Ministre Vaovao ary mametraka fahatokisana aminao ny vahoaka malagasy rehetra indrindrindrindra fa vahoaka aty avaratra. Miandrandra koa zahay amin'ny agnanaovana fifidianana mialohan'ny fotoana ho fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra no misy eto Madagasikara. Eto koa zahay dia mampahatsiahy amin'ny tsy maintsy anarana ny didy izay navoaka ny HCC izay didy tsy azo ivalozana. Didy naharana fahavalo-ambinifolo HCC bara 23 amin'ny andininy fahafito. Ity tolona fanovana ity dia tolona ho an'ny malagasy ary manerina ny Madagasikara. Koa takinay ny ampiarana azy manerina ny Madagasikara ka hatrany amin'ny fokontany. Koa miantso anareo mpitariky antoko sy mpitariky ny tolona rehetra mba hitambatra iray feo amin'ny fampiarana zavatra rehetra tapaka tamin'ny tolona izay natao mba hisiany stabilité. Tolona fanovana ity dia tolona ho an'ny malagasy ary manerina ny Madagasikara. Koa takinay ny ampiarana azy manerina ny Madagasikara. Koa miantso anareo mpitary tolona sy mpitariky antoko rehetra mba hitambatra iray feo amin'ny fampiarana zavatra tapaka ny syndicat rehetra tary tamin'ny tolona izay nataontsika mba hampisy ny filaminana na stabilité eto Madagasikara. Nanao fanambarana ny syndicat autonome des inspecteurs de travail androany mahakasika ny tokony hametrahana départementa manokana misahana ny sehatry ny asa ny fampananana asa ary ny fiofanana arak'asa izay tantanana teknisianina manana traikefa amin'izany fanadina. Toy ny fitakiana rehetra izay nataon'ny syndicat teny amin'ny androm-panjakana maro isan-karazany, mitaky ny hametrahana départementa manokana izay tantanan'ny teknisianina manana traikefa amin'izany, ny syndicat mahaleo tena ny mpisafo-rarahan'ny asa. Mitaky ihany koa izy ireo ny hamahana ny olana rehetra izay sedrainy ny eo anivon'ity androm-panjakana ity, toy ny tambo-karama sy ny fitaovana entin'izy ireo manatanteraka ny asany. Eo anatrehan'izany anefa ny sahidy dia manamafy hatrany ny fahavonona andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fampiarana ny fandaharam-pirenena momba ny asa, politique en gouvernement, programme pays pour le travail décent na ny PPTD, ary manambara etona ny tokony hametrahana ny départementa manokana sy matanjaka ary mafiorina ny sahana ny sehatry ny asa, ny fampananana asa ary ny fiofanana arak'asa izay tantany ireo teknisiana manana traikefa amin'izany, ny inspecteur du travail. Izany rehetra izany dia mba ahafahany manatratra ny tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra na ODD fahavalo, travail décent et croissance économique. Syndicat maro eny anivon'ny orinasa isan-karazany no efa nitaraina mikasika ny tsy fanajana ny zo sy ny tombotsoany teny amin'ny kianja ny 13 Mey. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny nataony ireto mpisafo rarahan'ny asa ireto manoloana izany. Pejiny tokavaritra indray sika izao aorinan'izay nantatsika ny makasika ny vidim-bary ankehitriny. Eo ihany koa ny fanokanana trano androany tao amin'ny Salfa Ambohibao. Rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble. Avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018.
Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un homme? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui? Araky ny fampahafantarana iny vafinga izy indray no horonan-tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Kolo TV. Nanohisantsika ny vaovao kosa indray dia manadanja amin'ny fitantanana raha-pirenena ny fananan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny traikefa enti-mitarika. Tsy tokony hijerena faritra iaviana kosa ny fandraisana antanana izay raha-pirenena izay. Izay namarany mpandinika fiarahamonina mahakasika ny vokatry ny fanadidina. Raha ny Kolo TV FM sy ny agence capsule Fezora Valy. Araka ny hevitrao, ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia tokony hijerena voalohany olona manana traikefa na faharoa ny faritra iavian'ny olona. Io no fanontaniana ilana valiny tokana napetraky ny Kolo TV FM sy ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena feno taona miisa 700 teto Antananarivo renivohitra ny voaloha sy ny faharoa ny volana May lasa teo. 240 isanjatony izy ireo no namaly fa olona manana traikefa no ilainy eto amin'ny firenena. 4 isanjato kosa namaly fa tokony hijerena ny farim-piavian'ny olona ny fitantanana raharaham-pirenena. Ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina natony ny mpanao gazety tsy mifanipaka ireo toe-javatra roa ireo. Nanisy aza hoy izy ny trangaran-tantara fizarana ny andraikitra sy ny fahefana teto amin'ny firenena araka ny farim-piaviana dia samy afaka mampandroso ny faritra misy azy ny tsirairay. Mitana anjara toerana lehibe kosa ny fananana traikefa amin'ny fitondrana ny firenena. Ny traikefa sy ny fiaviana dia tsy tokony zavatra ifanohitra akory ireo fa ny tokony ho izy rehefa hitondra ianao dia mila traikefa zany. Mila traikefa zany fitondrana, mila fahaiza-manao zany. Za manokana aloha dia ozy aho hoe ny fahaiza-manao sy ny toe-panano tokony hitondrana ny tokony hitondra fa tsy ny resaka fiaviana. Ny olana kelintsika eto Madagasikara misy faritra sasatsasany zany somary nahazo andaontsika hoe nisy modernisation kokoa. Ohatra hoe ny vaty ampovoantany zany dia iny dia niteraka hoe misy faritra sasany mandraky ny androany mbola misy faritra sasany raha resaka fanabeazana dia manahirana be tsisy sekoly any amin'ilay toerana izay zavatra tokony ho harenina. Rahampitsy valim-panontaniana hafa indray amin'ny fanadihadiana ny arahan'ny Kolo TV FM sy ny agence capsule no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao tahaka izao. Maneho ny ahiahiny manoloana ny fomba fiasan'ny seny kosa ireo solotenan'ny mponina ao Boglava ary mangataka amin'ireo tompon'andraikitra mba hijery akaiky izany manao antsoavo amin'ireo izay ho mpikamana eo anivon'ny gouvernement vaovao ihany koa izy ireo Gaëtan Andriatsirao. Taoriny ny famindram-pahefana nataon'ny praiminisitra teo aloha sy ny praiminisitra vaovao naneho ny heviny ireo solotenan'ny mponina avy any amin'ny faritra Boglava raha nanontaniany ny mpanao gazety.
manantena fiovana ny mponina ary manantena ihany koa fa isy ny fijerena manokana ny fomba fiasan'ny seni izay mametraka ayara ny fanazavana. Mino sy matoky zahay fa ny gouvernemanta hipetraka eo dia ho gouvernemanta madio. Mino zay fa hisy fifidianana mangarahara eto Madagasikara fa tsy pianay manokana eto anefany ny fanadiovana ny ratsa-mangaika ny seni sy ireo logiciel rehetrarehetra zay efa nomanina tamin'ny voalohany ka noho izany mametraky ny ayaina ihany zay amin'ireo logiciel ireo. Miangavy ny Premier ministre zay hijery akaiky andraraha-pifidianana satria marina fa gouvernement de consensus ny eto amin'izao fotoana izao fa nefa mino sy matoky zay fa olo mahay Premier ministre. Mangataka amin'ireo tompon'andraikitra ireto solotenan'ny mponina avy any Bongolava ireto mba hijery akaiky ny fiainan'ny mponina manoloana ny tsy fandriampahalemana. Mijanona ho faritra mena hatrany Bongolava na eo aza ny ezaka natao hatr'izay. Bongolava moa amin'izao fotoana izao misy ny fanafiana foana amin'ny hitanareo ihany reny eninareo amin'ny enamanjery isan-karazany misy 750 nefa ny tandro firaminana raha misy dia misy 3-5 manaraka azy eny ara fa dia misy victime maty mihitsy no asandaly fa dia io zany no tokony mba hojereny ny gouvernemanta vaovao ny eo amin'ny lafiny fandriampahalemana sy ny fandrian'ny tany indrindra ao Bongolava zay tena jaune tena tray rozy fa tsy mba rozy fotsiny. Tsy ny any amin'ny faritra Bongolava ihany no mijanona ho faritra mena eto amintsika. Mijaly ary mitaraina ihany koa ny any amin'ny faritra hafa noho ny fanafiana sy ny asandahalo. Ohatra amin'izany ny any Ambatofinandrahana, Betroka, Miandrivazo, Ikalamavony sy ny maro hafa. Vahaolana maharitra ahafahan'ny mponina miasa sy mivelona am-pilaminana no ilaina. Anton-javatra efatra no ilaina fandiniana sy fanitsiana amin'ny fanatanterahana ny fanisam-bahoaka. Io no nisongadina tao anatin'ny fanambarana navoaka ny sefafi tamin'ny fiandohan'ny ity volana Jona ity. Fezora Valy. Tsikera miendrika fanontaniana mikasika ny dingana voalohany tamin'ny fanatanterahana fanisam-bahoaka izay efa natomboka ny volana Meteo. Izay no votoatin'ny fanambarana navoaka ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafi ny faharoa ny volana Jona teo. Zava-dehibe amin'ny fitantanana sy ny politika-panjakana ny fanatanterahana ny fanisam-bahoaka hoy izy ireo. Mampametra-panontaniana ny sefafi kosa nefa ny tsy fanomezan-danja marina araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana izany ara-dalàna. Eo ihany koa ny sivana ary ny fitsipika mame ireo mpampita vaovao. Tokony irindra ny fampitam-baovao amin'ny tetikasa tsy maintsy andraisan'ny mponina anjara toy itony ho hiatrany ny fanambarana ka tokony ho hatsaraina satria tsy mitovy ny lentan'ny vaovao azon'ny mponina manerana ny nosy ka tsy maharototra azy ireo. Mampiahiahy ihany koa ho hiatrany ny sefafi ny mikasika ny manam-pahefana ny fotony izay tsy rototra firy ny any amin'ny komina fa indrindra ny any amin'ny fokontany. Mara ny fanazavana ny toerana ahitana azy ireny ho mitaza-potsiny. Raha ny fanazavana trany, 5,4 alina no isan'ireo olona nampiasaina amin'ny fanisam-bahoaka, voalaza ny minisitra tompon'andraikitra. Mandidina ny 9,3 alina kosa nefa izany raha ny tatitra ao amin'ny tranokala ny Instat miampy ireo mpiasa ny fitoerany ity. Nahenona fimenomenonana ihany koa ny sefafi ireo olona mpanatotosan'ny fanisana eny fotony satria tratra oriana loatra ny fandraisana ny tamikaraman'izy ireo. Voalaza ihany koa fa ahazo fanamiana manokana izy ireny ho mora fantatra ny mponina. Hatramin'izao nefa tsy nahazo izany ny ankamaroany. Ilaozan'ny toetrandro ho hiatrany ny fanambarana ny kahie izay fitaovana ampiasain'izy ireo. Fanitsiana sy fanatsarana maro araka izany no ilaina hoy ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena hatateraka hatsaka ny sy andavany ny fanisam-bahoaka sy hatsapan'ny rehetra ny maha-zava-dehibe izany. Raha tsy ahivina ny 12 Mey hatramin'ny 10 Jona izao no fanatanterahana ny fanisana ara-bakiteny hanomezana laharana ny trano sy hanaovana ny fanisana ny mponina isa-tokantrano. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy niova hatreton'ny vidibary eny amin'ny mpanjara ratoka miaka-midina. Hatrany ny vidiny amin'ny ankapobeny eny amin'ireo mpamongady tamin'ity herinandro ety. Tany Antsohihy ny tana fiakarany indrindra izay nahatratra 1,0 isanjato fanadiny miantarandrianay. Tsy nitsahany akanidina ny vidim-bary tato anatin'indray volana manerana ny nosy. Nanomboka ity herinandro ity nahitana fiakarana ny eny anivon'ny mpamongady ho any eto Antananarivo.
Vidim-bary zao lasa hidina izy teo dia avy iny lasa niakatra kely ilay izy zao. Nanomboka fiainany niakatra? Herinandro mahery kely teo. Raha ny fangalanay aloha dia miovaova isan-kanandro. Indraindray miakatra, indraindray midina. Ny farany amarotanay eto aloha dia mbola tsy niakatra. Nefa fangalanareo azy niakatra? Fangalanay niakatra. Ohatrin'ny izay hoe niakatra izay? Raha teo aloha izy zao 750 ny makolika dia lasa 750. Araka nitatitra teo anivon'ny ODR kosa manodidina ny 100 ka hatramin'ny 150 io fiakaran'io ho an'ny faritra sasany nanomboka ny fiandohan'ny herinandro. Ohatra amin'izany ny eto Antananarivo renivohitra. Ny vary gasy no nahitana fiakarany 100, izany hoe raha toa ka nojifaina 7,770 sy ariary teo alohan'ny iray kilao, niakatra ho 7,770 sy ariary. Ho an'ny any Ambatondrazaka, ny makolika no niakatra 100 ary lasa 5,50 sy ariary ny kilao eny amin'ny mpamongady raha toa ka 10 sy ariary ny herinandro lasa teo. Ny tsipala 100 ny fiakarana any an-toerany, lasa 3 sy ariary raha nojifaina 10 sy ariary ny kilao teo aloha. Any Antsoy 300 ka hatramin'ny 1,100 ny fiakaran'ny vidim-bary. Ny makalioka no niakabidy indrindra tamin'izany, izany hoe raha toa ka 90 sy 200 ny kilao teo aloha, niakatra ho 400 sy ariary. Vary gasy 10 sy ariary no niakatra ho lasa 20 sy 200 sy ariary. Tsipala 20 sy 200 sy ariary teo aloha ary niakatra ho 90 sy 200 sy ariary ny kilao. Ny vary fotsy 20 sy 200 sy ariary ihany koa ny kilao teo aloha eny amin'ny mpamongady ny herinandro lasa teo, izay niakatra ho 5 sy 200 sy ariary. Tsy mampiova ny vidiny ny antsifaina ny vary eny amin'ny mpanjara treto io fiovan'ny vidim-bary io, hoy ny mpanjara. Mbola tsy misonitra. Vidim-bary zao mbola tsy misonitra zany mba ety an-tsena fa mbola ohatran'izay. Ilay vary zany mbola mora, mbola teo mitobaka be ny vary be dia tsy mahalafo. Zay tafiditsy alefa razy hoe tsy mahalafo raha manao lafo. Zay ilay izy mora ary tsisy mividy. Dia tsara raha misy mividy. Afiriana rey mipetraka teo raha risina an-tany adiny firy tsy mahalafo mihitsy. Isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary amin'ny faritra sasany io ny famaroan'ny mpanangom-bokatra amin'izao fotoana izao, hoy ny teo anivon'ny ODR. Raha ny tamin'ny ankapobeny manerana ny nosy kosa. Ny vary vokatra eto an-toerana no nahitana fidinany, tahaka ny makalioka izay teo amin'ny 3 sy 4 ariary ny iray kilao ary nidina ho 2,70 sy 700 ariary eny amin'ny mpamongady. Ny tsipala nidina ho 7,10 sy 700 ariary ny kilao raha 2,700 ariary ny herinandro lasa teo. Nahitana fidinany teo amin'ny 100 ariary teo kosa ny vidin'ny iray kilao amin'ny vary gasy. Izay ny amin'ny fantokanana androany ny trano fiasana vaovao eny amin'ny Salfa Ambobao izay noraisina ho tsangam-baton'ny 20 taona ny sy ny fitsabonana sofina. Ny areti-tsofina moa izay mahazo hatrany amin'ny 15 isan-jaton'ny mponina eto amintsika ka eto Andriatsilavo. Ny taona 2000 no natao teny Ambohibao ny fandidiana sofina voalohany. Olona 80 hatramin'ny 70 isan-taona no vitan'ilay mpitsabo vahiny tamin'izany fotoana. Ankehitriny, najoro ny tetikasa misahana ny fandraisana an-tanana, ireo olona manana olana ara-piainoana, niarahana tamin'ireo mpiara-mombona antoka. Noho ny tsy fahampiany ento-manana nefa, mbola vitsy no azo raisina amin'ny fandidiana. Maro nefa ny olona manana olana amin'ny sofina raha ny fanadihadiana natao. Efa tany amin'ny taona 10 taona lasa tany 5 sy 10 tany dia ny vokatro fanadihadiana io no nahitana fa maro ny olona manana olana amin'ny sofina. Ny olona manana olana amin'ny sofina na hoe ara-pandrenesana dia araky ny vokatro fanadihadiana dia mahatratra amin'ny 400 faingo 400 any. Ny vahoaka ny manana olana amin'ny sofina zany. Ao anatin'ireo vahoaka ireo ndray koa dia hita fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 500 eo manana olana amin'ilay atao hoe totognandronono na otite moyenne ohatr'izy ny fiteny ara-medikaly dia maro zany satria raha tamin'izany taona 5 sy 10 zany neverina fa amin'ny 5 tapitrisa any nisy amponina tato amin'ny province Tananarivo Ray Manontolo. Zany hoe olona manetsiny ireo olona tratran'ny totognandronono ireo ilay tena mila le fandidiana fitsaboana ara-pandidiana. Miankina amin'ny fitrangana aretina ny volalahany amin'ny fandidiana sofina. Manodidina ny 3 hetsy ariary
hatrany amin'ny 3 hetsy sy iray tapitrisa ariary zany raha ny fanazavana hatrany. Misy karazana reti-tsofina mila fanadina zao ny mora indrindra valeurany dia 3 hetsy na hoe 300 000 ariary. 3 hetsy moa zany 300 000 ariary ary ny lafo mandeha mihoatra ny 8 millions ohatriny zany raha ariary ray tapitrisa sy 3 hetsy ihany ny mety valeur an'le opération. De reo zany voaray an'le projet tetikasa ho an'le olona zay tafiditra anatin'le programme. Fa misy ihany fandraisana anjara ho ataon'le fianakaviana izany azy. Fa ny fandraisana anjara reo tsy ohatran'ny 100% ny valeur an'le opération no mety ho raisin'le fianakaviana. Ho resahana azy mivantana mihitsy zany rehefa hita hoe zao ny problème zao fandidiana tokony atao dia mila fifampiresahana mivantana tokony andraikitra ahafantarana ny hoe ohatr'izao ny tokony anjara ny fianakaviana. Satria hitantsika fa maro loatra koa ny tokony didina zay tsy tratra dia mba misy ihany karazana filtre atao zany. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny efitra fandidiana, efitra no andreo marary vita fandidiana, ny efitra fizahana sy ny efitra fitsaboana sofina ito Ambohibao. Ny zahanao fitaovana moderna no miasa amin'ireo efitrano rehetra ho tombotsoan'ireo olona raisina eny an-toerana raha ny fanazavana. Raha tsy hivina, ny taona 777 nanomboka ny asan'ny klinika audiolojia ary teny amin'ny 67 hektara mifanila amin'ny FLM no nisy ny teram-piasany tamin'izany. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia tsy maharaka ny filan'ny mponina anisan'ny mpitsabo any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Amin'ny alalan'ny tetikasa vatsiny USAID no ahafahan'ny mponina mahazo fitsaboana toy ny any amin'ny faritra Melaky Valadiny miantarandriana. Tranga matetika miseho any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra ny fahafatesany marary noho ny falaviran'ny tompom-pahasalamana sy ny tsy fampiny fanafody ary ny tsy fampiny mpitsabo. Any amin'ny distrikany Besalampy Vokotany Antsirasira nampiakatra ny tapafatesany zaza tratra ny tazomoky io olana manoloa ny fitsaboana io. Le aretina le mampirisika anay tena hoe anao zay satria tamin'ireny trangana aretina tany tena nalahelo mihitsy zahay tamin'izay satria le zaza efa niala avy any izy dia mbola zany hoe fa nafanafana ny hodiny fa mbola teny an-dalana satria nisy elagnelany eo amin'ilay fitsaboana azy sy le nisy azy dia nanjary tsy nitratra zany zay fa nanjary maty rehefa tonga teo anatreny ka nalahelo dia nalahelo satria zavatra ale fanafody tsy vidim-bola nefa le zaza nanjary nampalahelo dia ny risque zahay taty afara fa mety harovana le retina tazomoka ary dia niezaka zahay mandrakariva nandresy lahatra ny olona manodidina. Hatreto ireo tetikasa samihafa no manampy ny mponina amin'ny resaka fitsaboana tahaka ity tetikasa amin'ny alalan'ny USAID ity. Olon-tsotra eo anivon'ny fiarahamonina no nofanina ho lasa mpanentana manampy amin'ny fitsaboana vonjomaika ary manome torolalana ho an'ny marary. Mandresy lahatra zahay amin'ny olona mba hanala ny lobolobo, mandresy lahatra koa zahay mba hanototra ireo ranoranony miandrona izay hita magnodidina ny trano fa mety ireny no agnatodizan'ny moka ka mba mahatonga ny aretina tazomoka. Satria zany zay zao asia anankiroa eo amin'ny fokotany anankiray dia mizara zany herinandro zany zarana le anankiroa hoe ny andray miasa hatramin'izao ka hatramin'izao. Rehefa eo aminazy zany miasa dia mandray olo ahatra eo amin'ny 7 eo aho na ho 8 andro ray tonga eo amiko. Iarahantsika mahafantatra fa mbola be dia be raha ny isan'ny jerena zany mbola be dia be ny olona sahirana zany maty noho ny tsy fahafahany mamonjy tombom-pahasalamana satria lavitra be le toerana. Dia anisan'ny nahatonga ny fametrahana ny ase zany ao anatin'ny rayon 5 km miala CSB dia tokony ahitana ase zany hoe serviran'le population. Dia izay no ahafahany ilay nresako teo zao mahakasika fandraisana tanana ny zaza latsaky ny 5 taona ohatra ka tsotra zany hoe tsisy signe de danger zany le ankizy dia ohatra hoe mahakasika ny tazomoka dia azony tsaboana eo amin'ny toby dia ranomaso any an-trano rehefa avy eo. Fa raha vao misy fotsiny hoe signe de danger dia alefany makany amin'ny CSB, refereny makany amin'ny CSB. Mijano vahaolana foiezaka hatreto io fepetrahan-draisiny io. Nahitana vokany tsara kosa izany hatreto hoy ny sefokotany nanontaniana.
Mbola lavitra ezaka nefa ny resaka fampitomboana mpitsabo miasa amin'ny faritra lavitry ny vohitra izay. Araka ny navoaka ny OMS, vitsy ny mpitsabo aty Afrika raha oharina amin'ny fenitra iraisam-pirenena, izany hoe raha toka 2.3 ny mpitsabo any mponina iray alina any amin'ny faritra Europeana, 2 ho any mponina iray alina ihany ny aty Afrika. Alohan'ny anarahantsika ny maresaka iraisam-pirenena dia ny mahakasika ny édition le lauréat indray no hitantsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay mpanota boky entina manampy ny rehetra amin'ny fampianarana arahoary. Ny édition le lauréat izay notarian'Andriamatora Tsimaolo Francinet dia efa 40 taona nisiana ankehitriny. Ny édition le lauréat dia mamokatra boky isan-karazany aty amin'ny klasy primaire, mety ho amin'ny mpianatra tsirairay ary manampy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny toy ny calcul, français, tantara, malagasy sy ny sisa. Ao koa ny le lauréat du CEPE, ny le lauréat du BEPC ary ny le lauréat du bac série A na série C na série D. Manaraka ny programme 2018 ary tena ilain'ny mpianatra mandritry ny révision, sujet type d'examen avec corrigé ary toute matière ihany koa ny le lauréat. Amidy any amin'ny Foibeny eo amin'ny collège le lauréat Andrononbe Analamahitsy ary eo amin'ny librairie édition le lauréat ao amin'ny Tala Ariasina Analakely ny boky le lauréat. Fa ity ny tena zava-dehibe ho antsika mpianatra, ray aman-dreny ary mpanabe dia ny 4 jona hatramin'ny 20 jona 2024 mandritry ny foire du livre eo amin'ny esplanade Antaninarenina no ahitanao fihenam-bidy 5,900 ireo boky le lauréat du CEPE 2018, le lauréat du BEPC ary le lauréat du bac 2018. Rehefa mavita tsara ireo laza adina ao ianao dia ahita soa ary betsaka ireo efa nahita fahombiazana tamin'ny boky le lauréat. Koararaoty ary fa ny 4 ka hatramin'ny 20 jona 2024 no ahitanao fihenam-bidy 5,900 bezao eo amin'ny esplanade Antaninarenina mandritry ny foire du livre ireo boky sujet type d'examen le lauréat ireo. Le lauréat ampiasao fa anampy anao tokoa. Fifandraisana 032 04 023 23 034 31 389 20. 032 04 023 23 034 31 389 20. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona manodidina ny 200 no tsy hita popoka ary 570 no maty taorian'ny fipoahana volkano tany Guatemala 3 andro lasa izay nisehoana fipoahana indray tany an-toerana omaly fanadina. Any Guatemala nandripaka izay manodidina azy rehetra ny fipoahan'ny volkano ny Fuego, miparitaka eraky ny tanàna ireo lavenona mandoro ary mamono mahafaty. Nantota anisan'ny voaka farany olona 570 no fantatra fa maty no ity tranga ity ary efa manodidina ny 200 ireo olona tsy hita popoka. Omaly nisy fipoahana vava volkano vaovao indray tany an-toerana ary nipaka tany amin'ny faritra maro. Raha ny fanazavana ponina nanomboka tamin'ny setroka ny zavan-tranga tahaka ny hoe nivoaka avy any ambany tany ary nandripaka ireo olona rehetra nandalo. Manodidina ny 3,703 metatra sy 530 kilometatra ny altitude. Ponina avy amin'ny tanàna fito any an-toerana no voaterina afindra-toerana niteraka savorivory tany Guatemala ity tranga ity. Raha ny fantatra, ny volana janoary 2022 no efa nanomboka niditra tany an-toerana ary nanomboka ny fipoahana ary izao vao nandripaka ny tanàna iray manontolo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-voata amin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.